Eo amin'ny sehatra ny raharaham-pirenena kosa no aziteny dia anisan'ny dingana izay heverina fa ho lalovan'ny firenena amin'ity taona vaovao taona 2024 ity ny fanatanterahana ny fifidianana. Anisan'ny manana andraikitra goavana ao anatin'izany fanatanterahana ny fifidianana izany. Eo anivon'ny ministerany ny atany hatreto aloha dia tsy mbola niova ilay fepitaona napetraka hanavaozana ny antota taratasy ary ihany koa hisoratana anarina ao anatin'ny registra nasionaly momba ny antoko politika. Mbola mipetraka ny alarobia 7 volana janoary 2024 araka ny lalàna misy ny fotoana farany ahafahan'ny antoko manavao ny antota taratasy ary misoratra ao anatin'ny rejistra nasionaly momba ny antoko politika araka nambarany teo anivon'ny ministeran'ny atany. Araka ny fanazavana dia mbola tsy voadinika tamin'ny filakevitry minisitra ny didy volana mampiemitra ny datin'ny 7 volana janoary 2024. Manoloana io dia anisan'ny fipetrany raisiny teo anivon'ny atany tokony hametrahan'ny antoko politika fangatana ny soratra anarana amin'ny rejistra nasionaly ny antoko politika aloha. Araka ny efa nambara hatramin'izay dia ny 7 volana janoary 2024 no voalaza ny lalàna fa fepitaona farany tokony hametrahan'ireo antoko politika efa nisy teo aloha ny antota taratasy fanavaozany ny fisiny ho ara-dalàna sy hiasa eto Madagasikara. Mba ho fitsinjovana ny antoko politika dia nandray fepetra ny ministry ny atitany ary efa nampahafantarana andreo mpitarika antoko politika rehetra fa raha ohatra ka tsy mbola feno ny antota taratasin'izy ireo hatramin'ny 7 volana janoary io amin'ny herin'ny androany zany dia farafaratsiny mba mametraka fangatahana taratasy zany hoe demande d'inscription sur le registre national des partis politiques, fangatahana atao an-tsoratra mba isoratany antoko politika ny ao anatin'ilay registre pirenena momba ny antoko politika tsirairay avy. Mikasika ny hetsika fanomezana karapanondro amin'ny olom-pirenena mihoatra ny 20 taona, nambarany teo anivon'ny ministeran'ny atany fa mahatratra 7 hetsy ny tsy manana karapanondro-pirenena. 7 hetsy ihany ho any ny isan'ny malagasy mihoatra ny 20 taona kanefa tsy manana karapanondro-pirenena. Zay dia manambara fa ezaka be zany ny tokony mbola ataontsika manodidina an'io opération karapanondro-pirenena io. Ny somary olana kely ary zay no anovanay eto anivon'ny ministeran'ny atany antso manokana ho an'ny tompony andraikitra ny fitantanam-bolam-panjakana dia ny famatsim-bola an'izany hetsika fanomezana didim-pitsarana misolo sora-pahaterahana sy karapanondro-pirenena maimaim-pona eto Madagasikara zany. Araka ny fanazavana dia mihoatra ny 3 miliara ariary no teto-bidin'ny fanatanterahana ny hetsika fanomezana karapanondro-pirenena izay natomboka ny taona 2024. Ny taona 2024 sy 2024 dia nahatratra 2.enina tapitrisany olom-pirenena mihoatra ny 12 taona nahazo karapanondro-pirenena tao anatin'ny hetsika izay nitanterahany ministeran'ny atany.